Salama daholo eo findao resantsika ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Vovonan'ny firaisankina mily sy afak'andro kristian nalaza tampoka tao anatin'ny fotoana fohy. Misy fandrahonana ho faty any razana maso kristina ho hiatrany ny fanambarany raha tolo-janahary maharavo na idodo izay taleny kabinetitra ny teo aloha raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Raha hafa indray no niseho teny amin'ny tsiranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato tamin'ity herinandro ity. Ireo no fitenina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra any ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa amin'ny sisy tao tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Maro ny zavatra tsy ampoizina izay miseho ao amin'ny tambazotra tsirairay Facebook ao tato ato zay. Misy moa ireo izay tsy faly ary eo ihany koa ireo izay tena ao anatin'ny hafaliana tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny fiandrasana ny vokatra ofisialy izay hovokana CC indrindra fa ireo izay kandida nirotsaka solombavam-bahoaka ka nahazo vato sy salanisa tsara amin'izao fotoana izao ary mitarika amin'ireo distrikta izay nirotsahan'izy ireo avy. Ka isan'izany afak'andro kristian sy imily izay nalaza tato anatin'ity herinandro ity ary saingita tamin'ireny hainao manjery rehetra tao Antananarivo avokoa ny fivaninany an'izany mily izany nanazava ny ampitsopitsony sy ny ambangovangony mahakasika ny firotsahany tao faratsivo tao. Anisan'ireo mpanao politika tanora nalaza tampoka manerana ny nosy taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 9 Mey 2024 lasa teo. Ramilson Mianjanahary na imily izay kandidana tolotry ny vovonan'ny firaisankina tao faratsivo raha nifanandrana tamin'ny ramatoa izay ministra teo aloha izany hoe Lalatiny Rakotondrazafy izany. Teo ihany koa afak'andro kristian izay kandidana vovonan'ny firaisankina tao mahajanga voalohany tao izay tsy nomena sehatra teo amin'ny haino sy vakijery fa afaka nanamontsana tanteraka ny listra izay notarehany filoha lefitry ny antenimiram-pirenena kandidana tolotry ny Irmar raha Antanirina Lalao tao mahajanga tao ihany. Samy ampangain'ireo kandida miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina ho nanao hosoka sy nangala-bato izy roa lahy ireto. Tsy maresy lahatra ny mpanarabavao anefa ny fiampangana azy satria nisy ny fitondram-panjakana no nikarakara ny fifidianana fa tsy ny mpanositra ho izy ireo. Raha kitihina anefa ny vato azon'ireo kandida anisan'ny malaza ankehitriny ireo atahorana ihany no mety ho vokatry n'izay any amin'ny distrika izay nampandany azy ireo. Manoloana izay rehetra izay dia nanapa-kevitra ry zareo avy vovonan'ny firaisankina izay notarihiny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filohan'izy ireo fa nanangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB mba hierovana any safidim-bahoaka mba hialana amin'izay mety fiovan'ny vokatra tampotampoka eo. Ambiom-pionan'ireo lohandohan'ny mpisorona eo anivon'ny vovonan'ny firaisankina sy ireo kandidany ary ny kandida izay nilatsaka tamin'ny arantena manokana vitsivitsy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny teny amin'ny Lehintsy Ambohy Manambola tamin'ity herinandro ity. Antony nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny antoerana ny fitsanganan'ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB izay entina manohitra ambaran'ireo mpikarakara ho tetika fandikandalana hamadihana ny safidim-bahoaka sy ny hiarovana ny tanitandalana sy ny demokrasia. Tolona iarahan'ny voaka tonga saina ity KMSB ity fa tsy tolona antoko politika na vondrana politika manokana hoy ny fanazavana. Ao anatin'izany rehetra izany namaky ady tamin'ireo mpandoabary amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ihany koa ireo izay kandida nitarika tany amin'ny distrikta misy azy avy ao anatin'ity fikambanana ity. Mampitandrina ny CNI sy ny CC izahay fa manana profy rehetra ireo kandida izay nilatsaka ho vidiana farany teo ka tsy afaka hanaiky intsony ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka hoy hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Marina fa tsy tazana nanatrika an'izao fotoana izao ry zareo teo anivon'ny kolektifan'ny malagasy na dia samy ao anaty fianakaviam-ben'ny mpanositra sy nitaraina ho lasibatry ny ambaran'izy ireo ho halabato nandritra ny fifidianana farany teo aza izy ireo. Etsy an-tanin'izay misy mandrahona ho faty i Ramatoa Razanamaso Kristine. Taitra avokoa ny mpanarabaovao tamin'ny omaly zoma fitijona raha nandre fa misy mifofo ny ain'ny filohan'ny antenimiram-pirenena teo aloha
Ramatoa Razanamaso Kristine raha araky ny fanambarana nataony Taleny Kabinetrany raha Tolo-Janahary Maharavo na Idodo izay teo anoloany ireo mpanao gazety. Misy inona loatra ao Madagasikara ao no samby maneho ny tezerany avokoa ny mpanohitra sy ny mpitondra ary samby miampanga ny fisiany halabato. Mahamenatra ny zava-misy ao an-toerana amintsika ao amin'izao fotoana izao. Miaiky ny kandida izay nitohanan'ny fitondrana fananao hosoka sy ny halabato ny mpanohitra. Raha afaka nanao izany tokoa ny mpanohitra, midika fa tsy navita ny asa izay nankinina taminy araka izany ny seni sy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministerany atitany ho ireo izay mpanara-baovao. Nahoana no tsy ravana na terena metra-pialana izy ireo satria tsy nahomby hoy ny mpanara-baovao maromaro. Voalaza manokana ny mahakasika ny zavaniseho ny aloha nandritra sy taorian'ny fifidianana tany Ambato Finandrahana. Maro ireo antsonzay. Nisy ihany koa ny fandrahona na ho faty any Panina Kristine Razanamaso ary izay no antony itondranay ny fanazavana hoy hatrany Tolo-Janahary Maharavo izay efa nampilaza fa hanao fampitana ny voka-pifidianana eny amin'ny seni manomboka ny alatsinainy folo jona ho avy izao. Zon'izy ireo feno moa izay fampitahana ny voka-pifidianana izay eny anivon'ny seni eny na ny confrontation de PV satria izay no hita ary izay ihany koa ny vahaolana mba hialana soadia misy tsy fitoviana amin'ny PV izay eny am-pelatanan'izy ireo sy ny PV izay tonga eny amin'ny seni eny. Zavatra efa matetika fahita moa izay ary tsy tokony vaovao amintsika intsony izay fanaovana confrontation de PV izay mba hialana amin'ny lonolony sy izay siosion-dresaka amin'ny mety hoe halabato sy ny maro hafa fa mandrapa ahatongavany fivoahan'ny vokatra ofisialy izay ho avoaka ny HCC dia malaza be amin'izao fotoana izao n'izay resaka halabato ety sy seroa izay satria samy milaza fa nahita an'izay fisiany halabato izay avokoa na ny mpanohitra na ireo miaraka amin'ny fitondrana. Ajanontsika teo aloha ny amin'iny fandao ara ho resahana ny tranga izay niseho tany Ivato tany tamin'ity herinandro ity. Raha hafa indray no niseho teny amin'ny Seranam-piaramanidina na iraisampirenena tao Ivato tao. Sarina teny an-toerana tamin'ity herinandro ity ny lelavola mitentina 270 euro na 320 tapitrisa ariary mahery. Ny alika mitsongodia avy amin'ny sampandrarahan'ny faditseranana no nahitratra ireto vola ireto nandritra ny fikarakarana ny fiondranany sidina ET 850D na Ethiopia Airlines ho an'ny Guangzhou any Chine izany. Mpandeha teratany malagasy no nahitratrarana ireto vola vahiny ireto. Araka ny lalàna manankery dia 1000 euro ihany ny vola azon'ny mpandeha hoentina mivoaka ny sistany tsy misy fepetra manokana. Raha mihoatra ny 1000 euro kosa ka hatramin'ny 10,000 euro dia tokony hitondra fanamarihana ary hanao fanambarana eo anivon'ny faditseranana ary hanao fanambarana eo anivon'ny faditseranana ny mpandeha alohan'ny fiondranana. Voarara tanteraka ny mitondra lelavola mihoatra ny 10,000 euro satria tokony ho an'ny orinasa tokony antoka toy ny banky no manao ny famondanana lelavola ambony any amin'ny firenenkafa. Voarara ny lalàna araka izany ny fitondrana vola be mihoatra n'io izay voalaza io ary sokajiana ho anatin'ny fanondranana antsokosoko ny tompon'ny vola. Mazava araka izany fa na dia te hiondrana ho any ivelany aza ianao tokony manaraka antsaka sy andavany amin'ireo lalàna izay mifehy amin'izay fiondranana izay indrindraindrindra ny fitondrana an'ireo vola vahiny mivoaka ny sistan'ny Madagasikara izay fa raha tsy izany dia mety hiteraka olana lehibe ho anao izay. Izay moa no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa diny ny milaiky ny vidéontsika ary tsy rovetrany miabone amin'ny sainantsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tomatao tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.